manolotra ny arahaba ho antsika rehetra indray ary miarahaba ihany koa nahatratra izao taona vaovao raika amby roapolo amin'ny 2000 izao izay avy ety amin'ny Meteo Madagasikara dia mirary ny sosiny tsara ho antsika rehetra ary mirary ihany koa ho taopam-biazana ity taona vaovao ity. Raha ny vaovao misongadina mahakasika ny toetry ny andro dia misy andro ratsy roa miforona ao amin'ny ranomasimbe indiana. Ny voalohany dia efa nahazo anarana omaly ho Danilo any amin'ny manodidina ny 500 kilometatra avaratra atsinanan'ny Antala no misy ny foibeny. Atao anatin'izay 420 ora lasa izay dia tsy nihetsika firy ity andro ratsy ity. Ny faharoa kosa dia andalam-piforonana vinavinaina ahazo anarana amin'izao alina izao na rampitso izy any amin'ny manodidina ny 720 kilometatra atsinanan'ny Antala indray no misy azy io. Mifandray mivantana ny fivoaran'ireto andro ratsy reto raha lazaina amin'ny voambolana teknika moa dia manao effet fusoir. Amin'ny ankapobeny dia tombanana ilay rivo-doza voalohany na i Danilo no ivoatra maharitra kokoa. Amin'ny ankapobeny ihany koa dia tsy misy fiatraika amin'ny vatana amin'ny toetry ny androntsika eto Madagasikara ireto andro ratsy ireto ato anatin'ny 7 andro manaraka. Na izany na tsy izany aza dia raha maso akaika isan'andro ny fivoaran'izy ireo ary vonona foana ihany koa izahay izara ny vaovao amintsika. Raha iverenantsika ny vinan'ny toetry ny andro ankapobeny aty an-tanety dia vinavinaina ho maina aloha ny aty amin'ny morontsiraka atsinanan'ny nosy raha toa ka saika amin'ny vangongo any amin'ny ilany andrefana ny orambaratra. Ny hafanana mioampapana any amin'ny tapany atsimo Madagasikara aty amin'ny ataniny atsimo andrefana sy andro ihany koa dia mbola mitoetra hatrany aloha raha amin'ny rampitso mety ananika hatrany amin'ny 9 na 7 degré ny maripana ambony indrindra. Andao ary ho jerentsika amin'ny antsipriany ny vinan'ny toetry ny andro raha amin'ny rampitso maraina isy sisanorana tandrifindraona ny any amin'ny manodidina mitsinjo Soalala, Melaky ary Menabe. Raha toka azorana malefaka ny any amin'iny manodidina ny faritry Sava, Analanjorofo, Atsinanana ary Vatovahavitovinany. Ho an'ny alaotra mangoro sy ny ilany atsinanany Avotamo dia andraona ny voamaraina fa isava miandalana ihany zay rehefa misandratrandro. Ho an'ny faritra sisa rehetra kosa dia andraona mitsitokotoko na ibalika be ingiabe masoandro. Raha ho an'ny tolakandro indray dia azo orambaratra mety aloavana na arahana tafitra indraindray ny aty amin'ny faritry Diana, morontsirak'i Sofia sy Boeny mety arahana vandra mihitsy aza moa zany indraindray aty amin'ny faritry Melaky, Menabe, ny tapany avaratra atsimo andrefana ary any amin'ny manodidina ny Bongolava. Ho an'ny afovoantany miainga avy any Betsiboka, Analamanga, Itasy, Vakinakaratra, Moromany, Matsiatrambony ary Iorombe dia andraona na andraona mitsitokotoko mety isy ihany ny herijika isina orana tandrifindraona indraindray. Ny faritra sisa rehetra moa dia andraona mitsitokotoko na andraona vitsy. Raha makasika ny vinan'ny maripana raha ho amin'ny rampitso zao dia mananika hatrany amin'ny 9 na 7 degré mihitsy ho iaty eo ny aty amin'ny tapany atsimony Madagasikara. Raha eo amin'ny 420 ka hatramin'ny 7 degré ny ho an'ny afovoantany. Morontsiraka andrefanosy moa dia eo ho anelanelan'ny 2 ka hatramin'ny 5 degré ny maripana ambony indrindra raha toa ka 7 ka hatramin'ny 2 degré zany amin'ny morontsiraka atsinanan'ny Madagasikara. Andao jerentsika indray raha ny vinan'ny toetry ny andro amin'ny alatsinainy ho avy izao. Azo orana malefaka any amin'ny manodidina ny Antala sy Maroantsetra torak'izay ihany koa ny faritry Diana sy ny tapany avaratry Sofia. Azo orambaratra hatrany mety arahana avandro zay indraindray ny aty amin'ny faritry Melaky, Menabe, atsimo andrefana ary mitatra hatrany Androy. Andraona kosa ny aty Bongolava, Betsiboka, Analamanga, Itasy, Vakinakaratra ary ny ilany andrefany Moromany mety isy ihany ny orana tandrifindraona eny antsefatsefany eny. Ny faritra sisa rehetra moa dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny. Raha makasika ny vinan'ny maripana dia misy vidinany tsikelikely aloha ny maripana ambony indrindra any amin'ny tapany atsimony Madagasikara manodidina amin'ny 5 na 9 degré. Ny any amin'ny faritry beny ihany koa dia mananika hatrany amin'ny 5 degré hatrany ny maripana ambony indrindra. Ho an'ny afovoantany moa dia eo anelanelan'ny 9
roapolo ka hatramin'ny 20 degré. Andao faranantsika amin'ny vinantoetry ny andro amin'ny talata ary izay dia homaina aloha ny andro amin'ny akapobeny aty amin'ny manodidina ny faritriboeny torak'izay ihany koa ny morontsiraka atsinanana fa ny faritra sisa rehetra dia miandrandra orana tandrifindraona mety arahankotroka avokoa. Raha makasika ny vinany maripana amin'ny talata izay zao dia manodidina eo amin'ny 4 degré na 5 degré aty amin'ny faritriboeny betsiboka menabe atsimo andrefana ary androy ho an'ny afovoantany dia manodidina 20 na 17 degré ny maripana ambony indrindra. Dia izay indray raha ny vinantoetry ny andro ato anatin'ny 3 andro avy manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.